Ry Malagasy mpiray tanindrazana. Ny fisaoran'Andriamanitra ny volo ateniko amin'ity natratrarantsika ny alahady 20 Jona 2024 ity. Vaninandro anankiray manana ny maizy azy eo amin'ny tantam-pirenentsika ny 20 Jona. Ny 20 Jona 1700 no namerenana indray ny fahaleovan-tenan'i Madagasikara ary ny forenan'ny Folanday Malagasy 250 taona lasa zay dia nankalaza izany tsy tapaka isika. Toy ny vary sy rano ny fankalazana ny fetim-pirenena sy ny fiorenan'ny Folanday Malagasy dia nitafika Malagasy, gendarme-pirenena ary ny polisy-pirenena. Miarahaba ny vahoaka Malagasy tsy vaky volo manerana ny nosy sy ireo izay monina ny ivelan'i Madagasikara ny tenako ary mirary soa. Miarahaba sy maniry fahombiazana ho an'ny Folanday Malagasy ihany koa satria fantatra ny adidy aman'andraikitra sana ianareo indrindra amin'izao fotoana diavin'ny firenentsika izao. Ianareo Folanday tokoa no tandroko ary ny vozina miaro ty firenena malalatsika ity. Ianareo no miaro ny vahoaka sy ny fananana. Ianareo no mitandro sy miaro ny fiandrianam-pirenena sy ny firaisam-pirenena. Matoky ianareo ny vahoaka Malagasy. Ary am'izany adidy masina etsoroanareo zany dia maniry, keo raha maniry izahay, mba ny tombontsoan'ny firenena ihany no ambony sy ho toavinareo. Mitodika aminareo zandry zanaka, tanora ny tenako. Zao ny fotoana tena anehoana sy isehoana. Ijoroana ho tena lehilahy sy ho tena vehivavy amin'ny tolona ataotsika. Tena anjaka tokoa ny demokrasia tany-tandalana ary ny fanajana ny lalam-panorenana. Tolona iaraha-manana zany mba merenana iray ny ara-dalàna koa matoky sy miandry ianareo ny vahoaka ry tanora. Eo ianareo vehivavy, reny mpianakaviana, tsy izoviana aminareo ny zava-misy sy ny fiainana andavanandro. 3 taona zay, nandify taon-tsarotro ary samy mahatsapa ny rehetra. Fa tena latsaka ao anatin'ny fahasaranana tanteraka ny vahoaka Malagasy. Mihoatra ny 770 isan-tato ny vahoaka Malagasy dia tena fadiranovana. Ary zara raha mahita anina komanina. Indreny mpianakaviana malala, tsy azo any afianana an'izany. Ianareo zoko ray aman-dreny, zay malala ny mety sy ny tsy mety. Eo ianareo, ananatra sy anitsy, anoro ary amerina indray zay nany. Koa miandry ianareo izahay mba hampahafantatra tokoa ny lalana tokony izorana, ahafahany rehetra miasa miaraka, satria izany no andrandraina amin'izao fotoana zao. Tolona iaraha-manana zao tolona ataotsika izao dia ny famerenana ny Madagasikara ao anatin'ny ara-dalàna, fampanjakana ny demokrasia, fanajana ny lalam-panorenana, ary indrindrindrindra fanajana ny fanehoana ny hevitra. Ka hoy aho hoe ny tonga miaraka dia fanombohana, fa ny miasa miaraka no fahombiazana. Matoky sika fa tsy amelantsika rery Andriamanitra ary momba antsika izy malala zay mahasoa antsika tsirairay aby, indrindra fa ny firenentsika. Koa vonona isika menakavy samby andray zay andraikitra tandrify antsika tsirairay aby, ary samby atsiaro ary andiny tena heno ny feon'ny feritreretany tsirairay aby. Ary ianao lahira anakapo manao hoe ry tanindrazanay malala o,
irinay mba hanompanao ny tena sy fo fanahy anananay izay sarobidy sy masina tokoa ny tanindrazantsika koa dia mahatoky sika fa dia samby ijoro tonga amin'ny fotoana anehoantsika zany miasa ho an'ny tanindrazana zany ijoro ho an'ny tanindrazana zany ary indrindrindrindra ampiseho indray ny fihavanana malagasy ka amerina ny fifampatokisana indrindra hoan'ireo firenena rehetra eran-tany izay miasa miaraka amintsika amin'ny lafiny maro, lafiny fampandrosoana, lafiny ara-toekarena ary indrindrindra ny lafiny ara-politika. Miray feo amintsika izy ireo dia ny famerenan'ny Madagasikara amin'ny ara-dalàna, amin'ny fampanjakana ny demokrasia ary indrindrindrindra amin'ny fanajana ny zon'ny olombelona. Hoy aminareo, tsy irery sika ary mahatoky sika fa momba antsika Andriamanitra. Fisaina amin'ny maha-olombelona amin'ny fisainantsika ka toa mahatsiaro fa sarotra ny lalana, nefa rehefa mino sika, mahatoky sika, tanterakintsika tokoa ny fampandrosoana, ny firaisan-kina ary ny fiarah-mientana mba ho an'ny taranantsika ary indrindrindrindra ho an'ilay nosy malalatsika i Madagasikara. Samy teny Andriamanitra.